Manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia voaraiko ny antsoantso nareo zandy manao fihetsiketsehana manerana ny nosy. Voaraiko ihany koa ny antsoantso ny artista rehetra zay mivory amin'izao fotoana izao ary voaraiko ny antso ny syndicat. Ny tenako manokana dia manohana an'izay tapaky ny be sy ny maro. Raha tsy toerana raha hitarika na inona fa fantatrareo tsara ny fomba fieritreretako zay tapaky ny be sy ny maro ao amin'ny 15 kanto nareo artista rehetra zandry zoky dia manaraka nyzay fanapahan-kevitra sy fangatanareo ny tenako. Ty kosa dia mandeha manokana aminareo miaramila. Fantatrareo tsara fa nivoaka tamin'ny RFI vao maly sy androany fa misy milisy mitapiadina zay tsy an'ny fanjakana tafiditra ao anatin'ity raharaha ty ary milisy faran'izay matanjaka araka ny filazan'ny mpanao gazety vahiny azy. Miangavy anareo zay miantso vonjy aminareo zay mba hijery akaiky sy andray andraikitra satria anareo tandrokalo ny vozona ary efa miditra amina zavatra maloto hidirana firenena hafa ohatr'izany satria maheno zay fa atao vazany lehibe andreo milisy reo misy ihany koa moa reto jilamboty kely avy eto amin'ny 4e arrondissement reto reo ndray efa fantatry ny olona ny toetrandreo, efa fantatry ny olona izy ireo tsy hiteniny anarany fa mba niteraka sy manana namana sy manana nitaizako eto amin'ny 4e arrondissement anjarany lisany mandray ny andraikitra. Zay fa miantso anareo miaramila mba handray andraikitra hiaro ny firenena, hiaro reto ankizy manao manifestation reto fa tsy mety le fampikasy tanana sy mifamono ary tsy mety le misy olona vahiny miditra ao anatin'izao zavatra mitranga zao dia manantena anareo andamina ny firenena misaoradako. Zay aty ambanivohitra zay tatsaha zay mbola mamokatra zay.